eo tongotrao. Aleloia, miderany Jehova ry fanahiko, hiderany Jehova aho raha mbola miaina koa, eny sy ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Sambatra izay manana Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy, sady manan-tenan'i Jehova ho andriamaniny. Andeha ary isika hiaraka iredona ny hira fiderana izay hitantsika ao amin'ny laharana fa 420 sy 700. Hira fa 420 sy 700 ny fiainan'ny lanitra ambony. Ni fiainan'ny lanitra ambony, diandramako sady ety, fa fiainana kanto sy tony, fahasambarana fatratrary, e Jesosy no ato ampoko, fa izaho no tempolinira, fiadanana tsy hosoloto, hasambarana mandrakizay. Niantema iray ny tebony, ny famanyany an-danitra ny fisaorana taony koa, ho an'iray zanak'odrinira, de manaiga ny saiko ifo, ankalazazy mandrakizay. Kerubima mihira ambony, fa izaho mihire toko. Haleluya, tsitsahatra izony, no asandratra anao itsito, reo anjely ny lanitra amo, ho tafiko eto indray, ny fanahiko falesirako, hasambarana mandrakizay. Asaina indray ianao hanondrika ny lohanao fa hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rain'ny fiadananao, rain'ny famindram-po, midera sy mankalaza ny anaranao zay amin'ity sabata ity. Ho anao irerianana ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Marobe ny hoe fa ireo zavatra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, diovy izay ho afa-pahotana, fa famadio ho afa-keloka. Misy manantena izay amin'ity sabata ity fa ho feno ny fanahinao masina, ho feno fifaliana, ho feno fitahiana ihany koa. Tahio ny tokantrano tsirairay avy, tahio ny mpanatrika tsirairay avy, mba ho feno ny fahasoavanao, dia misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Ny fiarabana toy ny farilavavany ka tsy lany mamina. Koa dia arabaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo indray isika tsirairay avy tratra ity sabata ity. Izao sika dia anaraka ny tatitra maneran-tany. Aorianan'izay kosa dia hiaraka hiredona ny hira mitondra ny lohateny hoe mitenena isika. Dia rehefa izay dia anaraka an'ireo lesona isan-tsokajiny. Amin'ireo faritra maro maneran-tany dia angamba mety tsy fantatrao fa ahitana jiosy maro any Meksiko. Mivavaka ho an'ireo tokony olona tsy mbola tratra ireo ny advantista aty an-toerana. Anisan'ireo tanàna lehibe maneran-tany Meksiko. Ny faritra Andrenivohitra dia ahitana mponina eo amin'ny 20 tapitrisa eo ka 5,000 sy 9 monja amin'ireo no advantista. Mbola latsaky ny antsasaky ny ray isan-jato izany. Raha tokony hoe miparitaka manerana ny tanàna ireo advantista ireo dia amina toerana manokana ihany aloha no misy azy ireo. Hitanao hoe mila tetikasa manokana ny faritra sasany eto tanàna. Ny faritra andrefana raha ara-tantara dia tsy azo atao mihitsy ny manangana fiangonana ao amin'io faritra io. Betsaka ny dingana fitoriana saika efa natao nandritra ny efa taona. Mahatalanjon'Andriamanitra ary tamin'ny mpahagagana hatrany no nitariany anay hatramin'izao. Noho ny faritra sy toerana misy anay ara-jiografia, ara-tsosialy sy ara-toekarena dia manana ny karazan'olona kendreny izahay. Ao anatin'ny fiarahamonina manana ny ampy izahay. Manana ny ampy na ara-materialy na ara-nofo ny olona manodidina anay. Fantatr'ireo membre nefa fa ilain'ny olona ihany koa ny ara-panahy. Koa dia namorona evitoerana ara-kolontsaina judeo-adventiste izy ireo ary manan-danja tokoa amin'izy ireo ny mponina. Efa polisan-jato ny mponina eo dia tsy osy avokoa ka izany no antsoina azy ihany koa indraindray hoe tela viva kely. Nandritra ny fanisambahoaka tamin'ny taona 14 nahitana hoe misy olona jiosy eo amin'ny 7,000 sy 9 eo any Meksika. Maro amin'izy ireo no tarana groupe findramonina izay nandositra ny faninjehana nandritra roa taonjato teo aloha. Hitanay hoe raha nitetikasa naomby tamin'ireo fiangonana efa nisy no ampiasainy dia tsy ho tratra mihitsy ny apahany iray amin'ity tanàna ity. Koa dia nanomboka ny karo ireo tetikasa rehetra izay ampiasain'ny adventiste manerana izao tontolo izao izahay. Faly tokoa satria ity toerana ity dia toerana tsy mba nahitana adventista mihitsy na dia iray aza teo aloha. Ankehitriny dia tsy mbola ahitana fiangonana jiosy alohan'ny Meksika. Raha miroso amin'ny dingana manaraka indray adventista ny Meksiko dia mila ny fanohana antsika azy ireo ambavaka satria amin'ny alalan'ny fisian'ity evitoerana ara-kolontsaina judeo-adventista any amin'ny toerana stratejika toy izao ity dia resy lahatra tokoa izy ireo fa hanao fahagagana lehibe Andriamanitra. Misaotra noho ny fanohanana ao an-tran'ireo tetikasan'ny fiangonana adventista manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanatitra izay atolotra ao. Misaotranao Jesosy malalo, tratrizao fotoana mamizao, ianaranay antongotrao, izahay izay mpianatrao, koa mitenenare Jesosy malalo, izahay iaino tsaranao, ka iroteny avy aminao, itoetra betsaka ao amponay ao, koa mitenenare Jesosy malalo, izahay iaino tsaranao, ka iroteny avy aminao, itoetra betsaka ao amponay ao, iroteny avy aminao, itoetra betsaka ao amponay ao. Tonga eo amin'ny lesony zaza minonotra antsika izao rakizy. Ilay fotoana mahafinaritra ho an'ny zaza minono rehetra.
efa vonina daholo, efa nahazo toerana tsara ve? Eny ary, alohan'ny anaovantsika ny lesona dia andehantsika ifampiaraham-pandray aloha. Hanao an'ilay hira fifampiarahana, isa, roa, telo. Manahoana falita fahoana raha vo mahitanao, manahoana ianao, manahoana tompoko. Salama tsara daholo ve ny ankizy rehetra? Ie, dia izay tsy salama mba hanana fahasalamana tsara. Alohan'ny anaovantsika ny lesona dia andehantsika aloha hivavaka ary. Akipy ny maso, ahondrika ny loha, hivavaka tsika. Jesosy malalo, saotranao zahay fa nomenao ty fotoana ity indray ahafahanay mihaino ny lesona. Misaotra anao fa tianay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay vavaka. Amen. Eny ary ankizy lesona fahafiry-montsika izao. Lesona fahatelo. Mamarana ny telo volana antsika zany dia lesona fahatelo. Ny lohateny miaraka mamerina ara fa efa natao foana. Isa, roa, telo. Ny akanjo vaovao an'i Josefa. Averina hoe ny akanjo vaovao an'i Josefa. Tsy anjery dia manao hoe i Jesosy no miay anareo. Averina hoe i Jesosy no miay anareo. Eny ary, iza moa no nitantaraina tamin'ity lesona fahatelo ity ankizy? Iza ny anaran'ilay tovolahy kely? I Josefa. Zazakely manokana ho an'ny ankohonana Josefa. Fitahiana ho an'ny ankohonana ho amin'ny dada sy neny i Josefa. Tiany dada sy neny Josefa ary tian'Andriamanitra ihany koa izy. Efa lehibebe zao Josefa rakizy. Efa mahay manampy an'ny dada sy neny izy. Efa mahay manampy an'ny dada izy manao ny asa ao an-trano. Dia indray andro dada andeha nanana eritreritra hoe andeha hanamboatra akanjo anankiray tsara tarehy ho an'i Josefa vita amin'ny volon'ondry. Dia io atao lokoloko isan-karazany. Atao mena, atao fotsy, atao manga, atao maitso, atao volomparasy, atao mavo, atao mavokely. Loko isan-karazany, loko be dia be mihitsy ny atao lokon'ilay akanjo. Vita amin'ny inona moa ilay akanjo? Vita amin'ny volon'ondry. Rehefa namboarina ilay volon'ondry nobangoina dia norariana natao mifampidipiditra ohatran'izao, vita voarary tsara ilay akanjo. Dia rehefa aveo navita lamba ngeza be aloha tamin'ilay volon'ondry tsara tarehy be, dia netezana ilay akanjo, ilay lamba dia nozairina dia vita akanjo tsara tarehy be misy lokoloko menamena, fotsifotsy, mangamanga, mavomavo, volomparasy, maitsomaitso. Tsara tarehy ilay akanjon'i Josefa. Vita tsara tarehy be ny akanjon'i Josefa, natao fanomezana avy amin'ny dada. Faly ve Josefa rakizy fa nahazo akanjo tsara tarehy? Ie, tena faly be Josefa. Dia nisaotra ny neniny izy nisaotra ny dadany izy dia hoy izy hoe misaotra dada fa nahazo akanjo tsara tarehy. Misaotra fa mikarakara ianao. Misaotra dada fa miahiahy ianao.
dia nisaotra an' jesosy koa izy raka izy a satria jesosy ihany kio a dia nanolotra fanomezana ho azy a avy tamin'ny alalan'ny dada dia hoy izy hoe misaotra jesosy io fa nomena ao akanjo a nomena ao an dada afaka nome akanjo tsara tareo a mikarakaratsika raka izy jesosy a mikarakaratsika mandrakariva izy a amin'ny alalan'ny dada sy neny no irany a anome sakafo anome akanjo anome mofo ary manome a izay zavatra ilaitsika mila maninona zany tsika raka izy zay indrindra mila mahay misaotra ny dada mahay misaotra ny neny a dia mahay misaotra indrindraindrindra an' jesosy zay no lesitsika androany a dia hotohizantsika indray a amin'ny manaraka fandaontsika aloha ary ifanao veloma dia aorianan'izay tsika hivavaka ao ary 1 2 3 dia mifanao veloma 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 dia mifanao veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko kamba nanontanyana ary fa hivavaka tsika misaotra anao zay jesosy io fa nomenao lesona mahafinaritra ampio zahay mba ahifaly mandrakariva sy ahisaotra ny dada sy neny ahisaotra anao ihany koa misaotra jesosy io fa amin'ny anaranao no angatanay vavaka amen mandra-piona indray ary a amin'ny herindray tsika miaona isaorantsika Andriamanitra fa nomeny sabata fitsaharana tokoa isika raka izy a dia manana tombontsoa manokana hiatrika an'izao sabata izao miaraba antsika sasaboty rehetra dia miaraba ny dada sy neny ihany koa andao ary hiaraka hivavaka akambana ny tanana ondrika ny loha dia akipy ny maso jesosy zokinay io misaotra no fikarakarana anay dia omenao sabata izahay mba hiarahana aminao miofana masina izay mba ho zaza endry amin'ity sabata ity amin'ny anaran'i jesosy amen mamela ny heloko ny rahalahy ny josefa izay indray ny tantarantsika hiaraka amerina n'izay tantara izay tsika fa efa nianatra avokoa tany an-trano ao amin'ny kolosiana 3:17 misy ny tsy anjerintsika mivaky toy izao hoe mifamela heloka tahaka ny namelan'ny tompony helokareo dia miangavy antsika rehetra hiaraka amerina ny tsy anjery 1 2 3 mamela heloka tahaka ny namelan'ny tompony helokareo bravo rehefa tao amponja tao josefa dia lasa lehibe ny fonjy izy satria nanao asa tsara be endry be izy tao dia izao indray ny toy ny tantarantsika ary indray andro izay nisy vahiny tonga tao anapany mpanjaka dia tonga dia gagagaga be le vahiny niherikerika be izy tsy nafantatra ny josefa zareo fa josefa kosa nafantatra azy ny rahalany ingy hoe le zokiny izay nivarotra azy satria josefa raka izy nanana fitondrantena tsara dia nakary ny mpanjaka eo amin'ny fanjakany tantany izy tsy nafantatra azy reto zokiny reto lasa gaga be izy fa rehefa nitenen'i josefa hoe zangy ity za le josefa namidinareo taitra be ry zareo ary natahotra hoe ataon'i josefa inona zao tsika fa ratsy fanahy taminy josefa nefa tsy mba ratsy fanahy taminy fa na inona toejavatra nitranga dia tiandreo zokindreo foany josefa dia nikarakara azy izy tsy nanao ratsy fanahy taminy izy namela ny heloky ny rahalany josefa dia nanontany izy hoe mbola velona ve dada mbola velona izy dia mandana mody ainganareo dia alaivo dada dia alaivo avokoa ny vadinareo ny zanakareo ny zavikelinareo hoeto maka-te Egipta fa ataoko tsy hisahirana tsononareo karakaraiko nareo amin'izao fotoana mosary izao fa tamin'izay fotoana izay nahoana ary josefa ny tonga teo amin'ilay toerana
nanofo raika izy mympanjaka tamin'izay tamin'ny andro nipetrahan'i Josefa tao an-dapany rehefa nanofo izy dia nazavain'i Josefa tamin'ny nofony fa hoe nanofy omby vavy 7 mahi dia 7 matavy ny mpanjaka dia nanofy dia nohan'le 7 mahia le omby vavy tsara tarehy matavy dia nanofy salombary koa izy dia 7 koa n'izany dia ny 7 vokatra be ny voniny dia ny 7 tsy mahavokatra fa akofa na maivambo dia nohan'le mavesatra vondray ny vary 7 mahavokatra be nefa tsy nitombo izy ireo. Raha ihany ny hevitra izany hoy ny Josefa tamin'ny mpanjaka. Raha ihany ange ny hevitra izany. Izy 7 taona vokatra be dia mila manangona vokatra tsika ary mpanjaka mba tsy ho tratra mosary. Fa izy 7 taona koa tsisy sakafo, tsisy zava-maniry azo atao sakafo. Dia izay no nahatonga ny Josefa ho tonga teo amin'ny fanjakana. Faly be mihitsy ny mpanjaka hoe marina izany. Ary ianao ry Josefa no tendreko ho mpikarakara an'izany. Nasory ny mpanjaka miperatra teny amin'ny tanany dia natsofony tao amin'ny Josefa dia nasiana collier, nasiana rojo tsara tarehy ny vozony. Ianao no manarakaraka nahako. Prime ministre izany Josefa. Izay no nahatonga ny Josefa afaka nikarakara ny zokiny. Rehefa tonga tany amin'ny tady sakafo reto zokiny reto dia nomeny Josefa sakafo. Satria mpitantana endry Josefa tsy adininy mihitsy hoe na dia nijaly ary izy tao an-tranomaizina tao nigadraina dia namidy ny zokiny koa dia tsy adininy fa Andriamanitra tsy manary azy, mikarakara azy foana. Ny lesona araka izy dia izao hoe mampatsiahy hoe ny ankizy rehetra dia tokony ho matoky tahaka ny Josefa kely. Efa lehibe izao Josefa dia lasa prime ministre fa rehefa matoky tsika dia tsy manary antsika hanaoviana Andriamanitra. Izay ary ny tantarantsika ankizy dia mampirisika antsika ankizy indray hianatra lesona tsara ny zazapodo, ianaro tsara ny lesontsika dia amin'ny heriny indray raha sitrapon'Andriamanitra veloma daholo. Faly miarahaba ny ankizy kely rehetra ny tenako tratra ity sabata mahafinaritra ity ny fahasoavan'ny tompony momba ny ankizy kely rehetra. Hiara-miarina eto indray ny lohahevitra faharoa amby folo isika ankizy izay manao hoe feo malefak'Andriamanitra. Feo malefak'Andriamanitra. Ny andalan-teny fitadidy dia hitantsika ao amin'ny Isaia 30:1-20. Fa ny sofinao dia aheno feo avy ao ivoanao manao hoe ity ny lalana ka izory. Andenga eo averintsika. Fa ny sofinao dia andre feo ao ivoanao manao hoe ity ny lalana ka izory. Isaia 30:1-20. Mbola ny tantaran'ny Elia trano moa izany ny tantarantsika. Rehefa nanao an'ilay fahagagana teny an-tendrombohitra Elia rakizy dia nikendry mandrakariva ny hamono azy indray ilay mpanjaka vavy ratsy fanahy. Iza moa ny anaran'izy io? Jezebela. Izay indrindra. Ka rehefa nitetika ny hamono an'i Elia Jezebela dia natahotra mafy Elia ka dia lasa nandeha nandositra, nanao azakazaka nandritra ny 7 andro. Dia lasa izy nitsoaka any Jezebela. Rehefa tany am-pitsokana tany izy dia tany Andriamanitra. Ka dia hitan'Andriamanitra izany Elia ny afiny. Dia nanontany azy Andriamanitra hoe Elia manao inona ty ianao? Dia nisy moa izany rivotra mafy be nandalo fa tsy tao Andriamanitra, tsy tao amin'ny rivotra mafy be io. Nisy horohorontany nandalo niseho fa tsy tao koa Andriamanitra. Ary nisy afo fa tsy tao Andriamanitra. No ny farany anefa dia tao anatin'ny feo malefaka no nitenenan'Andriamanitra sy ny resan'Andriamanitra tamin'ny Elia. Ary tamin'izay fotoana izay dia niteny Andriamanitra mba hiverenan'ny Elia any amin'ny toerana izay nielany sy hanaovany ny asa izay tian'Andriamanitra ho ataony indray. Hoe matetika tokoa tsika rakizy dia mitsoaka an'Andriamanitra
tsy teheniny feon'Andriamanitra tsika ary matahotra tsika ny amin'ny loza izay mety iseho eo amin'ny fiainantsika. Tsarovy nefa fa Andriamanitra dia eo mandrakariva, mahita ny zavatra miseho rehetra izy ary vonona izy hampahery antsika. Ary rehefa mampahery antsika Andriamanitra dia tsy ao anatin'ny tabataba, tsy ao anatin'ny korotana, fa ao anatin'ny filaminana, miteny antsika amin'ny teny mora sy malefaka izy. Ny tian'Andriamanitra ho ataontsika nefa dia izao, ny fitiavantsika miheno azy. Ka androany izany tsika dia asain'Andriamanitra mba hieno ilay feo malefak'Andriamanitra izay mipitsika ao am-pontsika ao, mba hanatanterantsika ny zavatra rehetra izay tiany ataontsika. Dia mba ho ankizy mpankatoa mahay mihaino ny feo an'i Jesosy anie ny ankizy kely rehetra. Dia izay indray ary ny lohahevitrintsika e, mirary sabata mahafinaritra ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo. Miaraba ny tanora zandra ny rehetra indray ary tonga indray ny anjarantsika lesina faharoa-ambin'ny folo. Amitina an'izay ny anarantsika nandritry ny herinandro isika kanefa andeha aloha hiaraka merina ny lohateny sy ny tsy anjery miaraka. Dahoary miankohaka avokoa ny olona rehetra tsy anjery. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitran'Andriamanitra ray. Filipiana 2:1-7 ka hatramin'ny faraka 12. Zay le tsy anjerintsika. Na dia lavalava ara dia mino fa nahaitsika tanora. Zany ny lesona izay ny anarantsika tamin'ny ity herinandro ity dia ny fiafaran'ny arivo-taona. Teo alohantsika dia nianatra hoe inona ny zavatra miseho mandritry ny arivo-taona, fa tamin'ity herinandro ity kosa dia hoe inona indray izany ny zavatra iseho rehefa mifarana ilay arivo-taona. Hidina avy any an-danitra ho etỳ an-tany ilay tanàna masina izay nisy an'ireo voavonjy niaraka tamin'Andriamanitra. Dia amin'izay fotoana izay dia isy fitsanganana maty fanindroany dia ireo izay maty tsy voavonjy, izany hoe ireo niaraka tamin'ny Satana izany. Dia rehefa hatsangana izy ireo dia hovahana migadrany i Satana sy ireo anjeliny. Dia hanomboka hanangona tafika lehibe indray izany i Satana. Ireto vahoaka marobe ireto izany dia nataony ho tafika lehibe anankiray hanafika an'ilay tanàna masina. Na dia izay ary ny zavatra hitan'zareo dia nasehon'Andriamanitra mibaribary teo anatrehan'izy ireo, teo anatrehan'izao tontolo izao, teo anatrehan'ny olona rehetra ny drafi-pamonjena. Nanomboka teo amin'ny fahalavon'ny Adama sy Eva, izany hoe aseho toy ny hoe mahita écran ngeza be izany, ohatran'ny hoe mijery télé ngeza be dia hita eo daholo ny zavatra rehetra. Nanomboka teo amin'ny fahalavon'ny Adama sy Eva hatramin'ny nahafatesan'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty. Dia hiaiky daholo amin'izay ny olona rehetra fa lehibe Andriamanitra ary marina izy. Ary Jesosy Kristy tokoa ilay mpamonjy izao tontolo izao. Hiaiky ny olona amin'izay fotoana izay satria ho asehon'Andriamanitra ny olona ihany koa ny fitsarana izay ataony amin'io fotoana io, ho abaribary ny famonjena izay fanatolotra ny olona sy ny fotoana rehetra izay nafahany bebaka, ny fotoana izay nandava ny famonjena izay natolotra azy. Dia hiarihary amin'izay fotoana izay, ahatsapa amin'izay ny tsirairay avy hoe tena marin'Andriamanitra fa izany diso. Ahatsapa ny olona rehetrarehetra hoe tena sitrapoko matoza very. Tena zava-dehibe ny fahafantarana an'izay zavatra izay, mba ahafahantsika mahafantatra hoe inona izany no tokony ataontsika, inona ny fiomanana tokony ataontsika, inona no safidy ataontsika hoe mba hahatonga antsika ho any amin'ilay antoko ny ireo voavonjy. Amin'izay fotoana izay ihany koa dia ho hitan'ny olona rehetra ny fametrahana an'i Jesosy ho mpanjaka, fanomezana satroboninahitra an'i Jesosy, ary afinaritra
izay fotoan'izay rehefa tonga ireo mpanafika zany dia ho foanan'Andriamanitra tanteraka ny fahotana, hodorana ny olona ratsy rehetra miaraka amin'ny Satana, dia tsisy tsony ny fahotana, tsisy tsony ny mahakasika an'izay adino avokoa, tsisy mpakafanahy tsony isika amin'izay fotoan'izay fa ho sambatra mandrakizay ny any tavela sisa dia ny marika ny namatsiana an' Jesosy teo amin'ny tanany, ny satrotsilo teo amin'ny lohany sy ireo olatra teny amin'ny lanovoany sy ny tongony, zay sisa no hijanona mandrakizay ho marika ny fanoloran-tena an' Jesosy sy ny fanetretenany mba hamonjena an'izao tontolo izao. Zay ny zavatra ny anarantsika, mino aho fa nitondra fanapahan-kevitra vaovao ho anao indray ny fianarana niny lesona 12 iny. Aiza ny mety isy anao? Anjarantsika ny mifidy. Ndrarisoa ny tanora zandry indray ary mba hazoto hianatra lesona hatrany hatrany. Mandrabiona. Amin'ny fifaliana indray no androsoana totokatrannao iarabana ny tanora mantoanto rehetra ny 13 taona sy ny 14 taona rehetra. Miaraba ihany koa ny ray aman-dreny, miaraba ny zoky sy ny zandry rehetra ihany koa. Lesona 12 no iarahantsika mamerina amin'ity ity izay mitondra ny lohateny hoe ny ainao manjery sy ny fialamboly fizarana 2. Tamin'ny herinandro efa hitantsika ny fizarana voalohany fa amin'ity herinandro ity kosa nijerentsika ny fizarana 2 tamin'izay lohateny izay. Ny tsenjery dia hitantsika amin'ny Korintiana 2 toko 9, ny 17 sy ny 17. Andeha iarahantsika manao izany. Koa mivoay eo aminy ianareo ka misara aminy io Jehova ary aza manendry izay zavatra tsy madio ary izao andray ianareo ary orainareo aho ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy hoy Jehova tsotoa. Hitantsika fa tamin'ny herinandro iny tsika dia nianatra fa ny ainao manjery dia misy fiantraikany be dia be eo amintsika. Izay rehetra miditra ao dia mitoetra ao. Izay ny ianarantsika tamin'ny herinandro ary nampianarina antsika ny amin'ny tokony ahaizantsika mandanjalanja tsara izay zavatra jerentsika sy ny zavatra henoantsika. Dia tohizantsika izany amin'ity herinandro ity. Hijery tantarana fianakaviana anankiray isika, isenina sy ny ray aman-dreniny. Izy ireo dia fianakaviana tena nifankatia tokoa, nifankahazo an-tsaina tsara, izy ireo miara manao zavatra, izy ireo ao an-trano ary manodidina rehetra dia nankafy ny fiarahana tamin'izy mianakavy ihany koa, na ny mpiaramonina na ny mpiara-mivavaka. Dia izy ireo anisan'ny zavatra mahafinaritra azy ny mifanolotra fanomezana satria dia mifankalala zavatra tiana tokoa izy ireo ka tsy mandiso fanantenana ny hafa ny fanomezana izay atolotra. Rehefa toy izany foana ny fiainana enefany dia taty aoriana dia nanana olana ara-boly izy ireo. Anisan'ny fialamboly nafinaritra azy ireo aloha ny mijery fahitalavitra manaraka ireny fandaharana fialamboly izay atao amin'ny fahitalavitra ireny ary rehefa nanao fampiarana tamin'izy ireny ary izy mianakavy dia amin'ny ninanana biby velona izay zavatra hita tao amin'ny fahitalavitra moa izany. Dia taty aoriana hoy aho dia nanana olana ara-boly izy ireo. Dia rehefa niara-nidinika hoe inona ary nahatonga ny olana dia nahita fa hay nividy zavatra izay namporisiany fahitalavitra izy ireo na ny ainao manjery izay hita teny amin'ny publicité kanefa zavatra tsy dia nilaina akory fa noho ny fahitana azy ireny dia namoaka vola nividy azy ireny. Ary mino fa maro amintsika ihany koa amin'izao fotoana izao no manana olana ny amin'izany zavatra izany dia ny rehefa miverimberina ao an-tsaintsika ao reny dokam-barotra izay atao reny dia na zavatra tsy dia ilaintsika loatra ary dia lasika mamoaka vola mba hividianana azy ireny. Zavatra entin'ny ainao manjery izay. Ilaintsika fitandremana tokoa ny amin'ireny zavatra ireny. Ilaintsika ny manao safidy ny mandanjalanja ny amin'izay zavatra tokony ataontsika. Ny tenintsika ny zavatra eritreretintsika dia tokony aneo any Kristy mandrakariva izy ilay mahafantatra ny fiainantsika, mahalala ny maso antsika rehetra, ny mahalala izay mampilamina antsika sy mampiadana antsika dia izy no ka ametrahantsika ny momba antsika rehetra. Sarobidy ny fiainana ary ilaintsika ny mandinika tsara ny amin'izay rehetra tokony atao.
ny fahazarantsika ny safidintsika eo amin'ny fiainana dia tokony a izay ifanaraka amin'ny fiainany Kristy. Mazantsika dia lany andro mandany fotoana be da be eo anolohan'ireny hainao manjery izay jerentsika ireny, na ny fahita lavitra izany na ny vidéo écran isan-karazany. Kanefa indraindray dia na isika ary dia mahatsapa fa tsy dia zavatra mahasoa loatra no nandanitsika ny fotoanantsika teo anatrehan'ireny zavatra ireny, ka ilaintsika indrindra ny fitandremana mba ny tsara sy ny mahasoa no ataontsika vaindondra raha eo amin'ny fiainantsika. Dia ametraka fanontaniana ianao hoe ahoana ary izany no hahatonga antsika ahafantatra hoe inona ny zavatra tokony ho jerena sy tokony ho enonana ny fialamboly tokony hatao indrindra fa mahatanorana. Dia izao ilaintsika aloha ny mahafantatra tsara izay ambaran'Andriamanitra amintsika hoe inona no zavatra tian'Andriamanitra ambara amintsika. Hoy ny Kolosiana 3:17 hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany. Ilaintsika ny mahafantatra tsara hoe inona ny ambaran'Andriamanitra, ka tokony ny tenin'Andriamanitra izany no sotoavina hoentintsika miainga eo amin'ny fiainantsika. Rehefa araka ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa araka ny Baiboly dia azontsika ataony miaina izany. Kanefa amin'ny ankabeazany dia izao naoka ho tsaronao, ny sofinao ny masonao ny tenanao dia depolin'ny fanahy masina, tsy anao io fa an'Andriamanitra, ka ho tandremanao tsara izay miditra amin'ny sofinao sy jeren'ny masonao fa hitondra vokatra lehibe ho amin'ny safidinao any aoriana izany. Dia mirary soanao mba hayan-danjalanja tsara, hahifidy tsara ny zavatra jerena, ny zavatra inoana ary ny fialamboly. Manao velomanao ho amin'ny manaraka indray ary. Dia faly miarabantsika zatovy namana rehetra indray tratran'izao sabata izao, ary manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Miaramila be finoana, izany indray no aloha hevitra izay niarahantsika nianatra tamin'iny iny, ary amin'ity sabata maraina ity dia hijery indray sika ny mety tokony ho fampiarana ny amin'izany lohateny izany, miaramila be finoana. Mateo 9:7 misy ny 9 dia vakitsika toy izao minaran'i Jesosy. Ary no nary izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izao aho na dia tamin'ny Israely aza. Gaga Jesosy, gaga ny amin'ity miaramila ity, miaramila be finoana. Izy ity nefa dia tsy israelianina fa miaramila romanina. Izany hoe nokilasiana tsy ho anisan'ny mety eo mpivavaka akory, kanefa dia gaga Jesosy fa be finoana izy. Fa ndeha isitona lesona avy hatrany isika ny amin'ilay lohateny miaramila be finoana. Voalohany indrindra aloha, ary tanora namako, ianao ny tenako isika rehetra dia taddio fa miaramila. Miaramila ny Kristy isika. Indraindray tsy tsapantsika izany toerana misy antsika izany, fa isika dia miaramila ny Kristy. Satana dia manana miaramilana izy, manana ny anjeliny izy, ary Andriamanitra dia manana ny miaramilany, dia ianao zany, izaho zany dia manana ny anjeliny ihany koa. Dia izay toerana misy antsika izay nisy zava-dehibe miaramila ianao. Ny miaramila dia natao hiady, ary ity miaramila ity dia be finoana. Irarikany koa mba anisan'ny miaramila be finoana isika. Raha misy mantsy izany miaramila be finoana dia tsy ankilany koa misy ny miaramila kely finoana. Indraindray tsika mba mieritreritra hoe miaramila ny Kristy, indrindra rehefa manao fanamiana zia ohatra dia ireny miaramila ny Kristy, kanefa kely finoana. Fa taddio fa ianao dia miaramila be finoana. Fa inona nampiavaka an'ity miaramila romanina ity izay nahatonga an'i Jesosy ho gaga? Ny nampiavaka azy dia ny finoany, ary indrindra ny fitiavany ny miaramila namany izay mpanompony. Ity miaramila ity mantsy raha ny ataontsika hoe ny gradiny izany dia izy no antsoina hoe tomponjato tamin'ny andron'ny romanina. Izany tomponjato izany dia izao hoe manana olona eo amban'ny fiadidiana izy zany eo amin'ny zato eo. Ary raha amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia mety hoe
any amin'ny laran'ny kapiteny a na ny lieutenant izy manamboninahitra kapiteny na lieutenant manana maha izy azy zany ary mpitarika de ny mahafinaritra aloha zany de zao hoe rehefa narary rehefa tsy salama ilay miaramila zay nentiny de nalahelo izy nijery fomba rehetra izy mba hikarakarana azy izany de tokony toetsaitsika miaramila ny Kristy rehefa mba misy vonina amatsika isika ny mpitarika de isika ny mikarakara maneho fitiavana mijery fomba rehetra ahoana ny anasitranana an'ity fa tsy hoe rehefa marary izy de salao any fa mbola misy afo reo tsia fa tena be fitiavana ihany koa ty miaramila ity de zao ny zavatra nitranga izy tonantsika lesona mahakasika an'ilay hoe izy ity a dia be finoana nampaniraka olo izy ho any am' Jesosy satria marary ny miaramila namany ny mpanompony de iny Jesosy fa tonga rehefa tonga teo akaiky ny trano Jesosy a de naseny de tsy navelany niditra tao an-trano fao izy hoe tsy mendrika nidiranao ny tranoko fa raha eto ihany ianao eto ivelany eto ianao a de afaka ny hositrana ny mpanompoko na miaramila entiko izany finoana izany a no nahagagan Jesosy satria na ny Israely anina aza na ny Israely aza de tsy mba nanana zany finoana zany akory fa ny Israely de miteny mandrakariva hoe rehefa eo Jesosy rehefa miditra ao an-trano mihitsy Jesosy de tena zay vao tena zava-dehibe fa ny finoany ty miaramila ity de zao na de tsy miditra ao an-tranony aza Jesosy de efa afaka manao zava-mahagaga afaka manasitrana finoana ngeza be zany ary irariko mba ho finoantsika zatovo aza miandry zavatra hoe hita maso aza miandry zavatra hoe tena akaiky fa ny finoana tsara indrindra na de tsy hita maso na de tsy akaiky aza fa mino ianao de ho tanteraka aminao zany ary zany finoana izany a no tena takina indrindra tokony ananana indrindra am'izao vanim-potoana misy antsika izao irariko ary de mba hitoetra tena ho miaramila ny Kristy ianao miaramila ny Kristy ary miaramila be finoana ihany koa de mirary fandresena ho an'ny miaramila ny Kristy rehetra de anao fanandramana mahomby mahasoa ny am'izany any izao sianao mandra-piresaka indray ary de asaina indray ara zao ny tanora zokony a sy ny lehibe naraka an'ireo famtinana ny lesona sahaza azy famelohan'izay aloha de araka iredona ny hira fa 7:70 isika hira fa 7:70 e tsara ny fonenana eto Funenanetu Fanyewanila naunutiku Lavicha naunifumisetu Kanyewanila naunutiku Jitumpuku Wanzakaku Dia ini panaiku Fumisetu Kanyewanila naunutiku Hetsarani funenanetu Fanyewanila naunutiku Lavicha naunifumisetu Kanyewanila naunutiku Wanzakaku Dia ini panaiku Eni lavicha naunifumisetu Kanyewanila naunutiku Inju umekwa naunifuku
miaravantsika tsirairay avy natratra ity sabata masina ity miaravantsika tanora zokiny rehetra ihany koa tonga amin'ny lesona alohan'ny farany ho an'ity telo volana izay nitondra moa ny loha-hevitra manao hoe mamantatra ny fanekena ity ho an'izao loha-hevitra 12 izao dia manao hoe indray fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fanekena ny famaizana fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fanekena ny famaizana rehefa niara-nianatra isika dia nahita fa ny toko sy andininy izay andalatsoratra masina fotitra izany loha-hevitra izany dia ny Hebreo toko 10 manomboka amin'ny andininy 7:10 ka hatramin'ny toko 7:20 andininy 1:20 ary ao ilay nasaina ny safidianantsika tsirairay avy andininy anankiray mba ho fitadidy ka anasako atsika mihitsy ankehitriny hoe andao mba samy hamerina ny azy andeha ary hoe izay eny ary niaraka nianatra isika ny amin'ny hoe fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fanekena ny famaizana matetika tokoa mantsy no tsy takatry ny mpamakafaka ny baiboly ny amin'ireo fitahian'ny fanekena ho an'izay matoky sy ny ozina ho an'izay tsy matoky dia hitantsika tao anatin'ny lesona fa amin'ny teny grika ny hoe famaizana dia hoe paidea ary hitantsika hoe ao amin'ny testamenta vaovao izany ny filazana azy voalohany dia tao amin'ny Efesiana toko 4:4 rehefa niresaka tamin'ny ray hoe aza manao izay mahatezitra ny zanakareo ary izay no ahafahana misintona fa Andriamanitra ihany koa dia tsy manao izay mahatezitra ny zanany rehefa manafay ka manana ny fomba famaizany Andriamanitra dia Andriamanitra ilay fitiavana ny faharoa moa nahitantsika azy dia ny ao amin'ny Timoty 2:7-9 izay ahitantsika an'ireo dingana efatra ny fomba fiasan'ny rafim-pifehezan'Andriamanitra dia tsy inona izany fa ny fampianarana ny fandresen-dahatra ny fanitsiana izay diso ary ny fitehizana ka rehefa nianatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fanekena dia ny famaizana isika dia hitantsika tokoa izany fa fitiavan'Andriamanitra ao anatin'izay satria ilay famaizana dia natao mba hiarovana hitantsika tsara moa tao anatin'ny lesona fa hoe misy fitahiana sy ozona ao amin'ny faneken'Andriamanitra ary lasa anjara asan'Andriamanitra mihitsy ny fiarovana sy ny fanabeazana ny ara-panahintsika dia izay ny mahafitiavana azy ao anatin'ilay izy ary hoe natao izany ireny fitsipika nataon'Andriamanitra ao amin'ny fanekeny ireny mba hiarovana antsika amin'ny fandravan'ny fahotana sy hazonana antsika ifamatotra amin'ny fon'Andriamanitra amin'ny fahatorana izay tsy mety vova dia niarahantsika nahita fa hoe ny ozina ary ao anatin'ny fanekena dia natao hitarihana an'ireo izay tsy mbola niova fo mbola tsy tonga amin'ny fiovam-po ary hoe mba hamerenana an'izay efa tao amin'Andriamanitra kosa kanefa indro fa ny vily lalana ary ireo fitsipika izay napetrak'Andriamanitra ireo dia fitsipika izay hoenti manofana sy manampy antsika ankoatra ny hoe natao hiarovana antsika dia hoenti manofana sy manampy mino fa tsaroantsika tsara izay nambaran'ny lesona fa ny hoe ma ao anatin'ny fanekenantsika dia tsy miantoka fotsiny ny fisian'ny famaizana avy amin'Andriamanitra ho fiarovana antsika amin'ny fahalavona fa manome toky ihany koa ary manome toky hoe hamolavola antsika ho fampianarana araka ilay dingana efatra ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ary ho fitezana amin'ny fahamarinana dia misy tanjona hoe mba ho tanteraka
ao amin'Andriamanitra isika hitondra ny vokatry ny fahamarinana mba hisian'ny fiadanany. Ka rehefa lavo izany Adama-sy Eva dia teo ny nampiasan'Andriamanitra ny drafim-panavotana ary lasa andraikitra ny tanan'Andriamanitra mihitsy, lasa asa ny andraiketan'Andriamanitra mihitsy izany, ka nanomboka tamin'izay nahazoan'ny olon-drehetra izay namaly tampinoana, izay namaly tamin'mpankatoavana ny antson'ny filazantsara toerana tao amin'ilay iraka izay nataon'Andriamanitra. Ka fomba fiasan'Andriamanitra ho fiarovana antsika, ho fanampiana antsika amin'ny iraka izay nataony ny fitahiana sy ny ozina ao amin'ny fanekeny. Ka izao ny lesona nyraisintsika ry tanora zoky ny namako hoe raha toa izany zasenao ka mikatsaka torohevitra avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka na amin'ny alalan'ireo olona izay efa nitendren'Andriamanitra ho manana toe-panaharaka azy, dia hiasa tsy tapaka ao amin'ny fiainantsika tokoa Andriamanitra mba hiaro antsika ary amin'ny lalana izay diavintsika dia mba hahatonga antsika ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ary anisan'ny fanofanana sy ny fanampiana izay iarahantsika amin'Andriamanitra ny fiatrehantsika ny fahoriana. Ao anatin'izany ka zao ny ampanantenaina izay niresahany lesona hoe efa nambaran'i Jesosy fa amin'ny fiaviany fanondroany dia omeny fahefana sy voninahitra izay mpandresika zao hoe aza milavo lefina fa mahagaga, mahatalanjona ny ho avy izay miandry asa ianao ao amin'ny Kristy, satria Kristy tokoa ilay mpiaro sy mpanofana antsika manokana. Kristy ilay hampinga tsy hita maso, ilay maneho ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary izy ny manodidina antsika tahaka izay nanadidinan'Andriamanitra ny Jesosy tamin'izy tetỳ an-tany ihany koa. Dia tahaka an'izay fiantraikany fiarahan'Andriamanitra tamin'i Jesosy ho fiarovana azy, fanampiana azy, fanofanana azy ihany koa no fiantraikany fiarahan'Andriamanitra amintsika rehefa mino sy mankatoa azy isika. Ka andeha hatoky an'i Jesosy, andeha hafantoka amin'ny irery ihany ny fahatokiantsika, ny herintsika ary hivavaka mba hoe ahay mamaly an'izany amin'ny fomba izay hitondra fitahiana ho an'ny hafa. Izany hoe tsy ho antsika rery izany fa mba ho an'ny hafa ihany koa, ary hanome voninahitra an'Andriamanitra moa mazava ho azy ao anatin'izany finoana sy fankatoavantsika ny fanekena, ny filazantsara, ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany. Ka Andriamanitra miahantsika hatrany ary afaka mahazo antoka isika ny amin'izany fiarovany, fanampiny, ny fanofanany antsika etỳ an-dalana makany amin'ny mandrakizay izany. Ka engane zasenao ka halala fa tsy tokony hamaivona ny famaizana avy amin'Andriamanitra izay feno fitiavana, na hoe ho raisina ho mahakivy na mampiravoravo tanana, fa fananarana mifono fitiavana, ho fanohanana, ho fanampiana, ho fiarovana indrindra. Dia mba rehefa mitoetra amin'ny finoana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra isika ao anatin'izay, dia hatsapan'izay fitiavan'Andriamanitra ny famaizany ao anatin'izay fiarahantsika mandeha amin'izay, dia ho tonga soa tokoa any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka Andriamanitra ne hitahiry asanao ao aminy ary hitahiry antsika amin'ny finoana sy ny fankatoavana azy, dia hitoetra ho mahatoky eo amin'ny isan'andro isan'andro isika fa tsy ho kivina hiravoravo tanana, mba hitondra fitahiana ho an'ny hafa ary mba ho voninahitr'Andriamanitra indrindra moa ahavoatahiry antsika ho tonga soa any amin'ny fiainana mandrakizay. Mirary sabata feno fitahiana ho antsika tsirairay avy ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amin'ny ankonantsika tsirairay avy ihany koa. Mametraka ny mandra-piona indray ary mirary ny fitombona ao amin'ny Kristy ho amin'ny fiaraha-mianatra manaraka indray. Samy ari-tahian'Andriamanitra. Dia tonga isika eo amin'ny famitinana ny lesony lehibe ao anatin'izao fotoana izao, miara-batokolahy finaritra tokovavy, ny lesona 12 moa izany izao ho asongadintsika ankehitriny izao anatin'ilay lohateny hoe ny finoana sy ny fanekena, ny finoana sy ny fanekena. Manasanao aloha izay ndeha hiaraka hivavaka isika. Raha eny masina tsara izay ny an-danitro, tonga ankehitriny ny fotoana izay handinianay indray ny teninao, indrindra fa izao lesona natokana ho an'ny lehibe izao. Mangataka ny fananao masina izay mba hampianatra anay, hampahery anay, hitaridalana anay, ary miaraka amin'izany ihany koa ny fananao masina hampijoro anay, ahafahanay manao ny sitraponao. Dia manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Lesona 12 moa izao averintsika izao
izay ao anatin'ilay loha hevitra lehibe nandritra ny telo volana faharoa fanekena mandrakizay. Ka ny lesona faharoa ambin'ny folo mitondra lohateny hoe ny finoana sy ny fanekena. Toko sy andinina tao hotadiana nataontsika tsy anjery nandritra ny herinandro dia ny Galatiana toko fahatelo andininy faraka ambin'ny folo. Galatiana toko fahatelo andininy faraka ambin'ny folo manao hoe ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no ho velona. Averintsika ihany. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no ho velona. Galatiana toko fahatelo andininy faraka ambin'ny folo. Izay zany no tsy anjery. Ho zaraintsika telo izao famotinana izao. Fanontaniana telo lehibe no apetrakitsika amin'izany. Ny fanontaniana voalohany dia manao hoe nahoana ny famonjena no natao fanomezana. Nahoana ny famonjena no tsy maintsy fanomezana. Zay zany ny fizarana voalohany, zay ny fanontaniana voalohany. Ny fanontaniana faharoa dia izao hoe inona ny hevitry ny hoe fahamasinana fahamarinana omena. Inona no hevitry ny hoe fahamarinana omena. Ary ny fanontaniana fahatelo, fizarana fahatelo dia ny hoe ahoana no iorenan'ny teny fikasana amin'ny fanantenana ho antsika. Ahoana no iorenan'ny teny fikasana amin'ny fanantenana ho antsika. Ny valin'ireo fanontaniana telo lehibe ireo zany no entintsika mamintina ny lesona faharoa ambin'ny folo. Idirantsika raha ny fizarana voalohany manao hoe nahoana ny famonjena no tsy maintsy fanomezana. Natao amin'ny testamenta taloha, natao amin'ny testamenta vaovao, na tamin'ny fanekena taloha zany, na tamin'ny fanekena vaovao, dia amin'ny alalan'ny finoana irery ihany no ahazahoana famonjena. Tsy misy zavatra hafa no takian'Andriamanitra tamin'ny olona mba ahazahoana famonjena. Raha atao hoe nisy izany zavatra any, asa nga ohatra hoe no takiana asa tsara ny olombelona mba ahazahoana famonjena, raha izany no izy dia tsy misy azo novonjena na dia iray aza, satria tsy misy olona mahavita asa tsara tanteraka tonga lafatra izany. Dia tahaka an'izany ihany koa hoe asa amin'ny alalan'ny fanomezana ny talenta ve, ny fanomezana vola ve no ahazahoana famonjena. Raha izany no izy dia tsy misy olona azo vonjena mihitsy ary tena ho vomafy amin'izay fotoana izay ny olona izay mety hoe tsy ampy vola na tsy manam-bola ihany koa. Raha misy zavatra tsy maintsy no takiana tamin'ny olombelona ahazahoana famonjena dia zavatra izay tsy azo natao mihitsy izany. Inona moa zany zavatra tsy azo natao izany? Baiboly dia milaza fa ny tambon'ny ota dia fahafatesana. Raha ny marina zany, raha manota isika dia isika no mila maty ho tambon'ny ota. Izany hoe mila raha alasaka mba azahoantsika ny famonjena. Kanefa ny rahantsika aza dia efa feno ota raha teo amin'ny mampanota atsika. Noho izany tsy misy raha n'olombelona azo ekena azahoana famonjena. Io zay zavatra tsy azontsika atao io mihitsy no ny diran'Andriamanitra an-tsehatra ka nanomezany an Jesosy Kristy izany. Izay zavatra tsy vitantsika io ataon'i Kristy io mba azahoantsika famonjena. Izay zany ny antony hoe ny famonjenan'ny olona dia amin'ny alalan'ny finoany an Jesosy Kristy. Ny asan'ny apôstôly toko faha 1 andininy faraka amby 30 dia miteny hoe ary mino an Jesosy tompo ianao dia ho vonjena, satria ny rasoan'i Kristy no azahoantsika famonjena izany. Tsy misy zany na inona eto amin'izao tontolo izao, ary tsy misy arena eto amin'izao tontolo izao na ohatrinona tombam-bidina ohatrinona ka ampy hanavotana eny na dia ny fanahin'ny olona iray aza.
mampiseho zany fa fitiavana tsy manapetra tokoa no nataon'Andriamanitra mba azahoantsika ny famonjena. Ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo, Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo dia miteny tahaka an'izao: fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana, fa ny rasoan'i Kristy toy ny rahan'ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Mazava zany fahamarinana ambarany tenin'Andriamanitra izany fa i Kristy no nanavotra antsika, tahaka ny hoe nanavotana ny andevo anankiray dia naloa ny trosany mba hahafahany mahazo fahafahana zany, dia tahaka an'izay ihany koa no nataon'i Kristy ho an'ny mpanota rehetra. Nalohany Kristy tamin'ny rasoany izay tsy misy kilema ny trosany fahotany mba azahoan'ny mpanota famonjena. Izany no fahamarinana lehibe iantonan'ny filazantsara ryhavana. Ka ao anatin'izay fahamaranantsika ny fizarana voalohany izay zany dia zao hoe raha izany nataon'i Kristy ho asy ho anao, inona zany no tokony ho ataontsika ho azy kosa? Inona kosa no tokony ataontsika? Voalohany aloha dia hisaotra an'Andriamanitra tsika noho ny amin'izany fitiavana tsy takatra ny saina izany, ary faharoa manaraka an'izany andeha hanolo tena tanteraka ho an'i Kristy isika. Fizarana faharoa fanontaniana apetrakitsika dia zao hoe inona no hevitry ny hoe fahamarinana omena? Inona no hevitry ny hoe fahamarinana omena? Hitantsika tao amin'ny lesona ny Genesis toko 10:10 dia ny andininy fahaenina. Genesis toko 10:10 andininy fahaenina manao hoe ary nino an'i Jehova izy, i Abrahama zany, ka dia nisainy ho fahamarinana izany. Ary nino an'i Jehova izy ka dia nisainy ho fahamarinana izany. Genesis toko 10:10 andininy fahaenina. Ny finoany Abrahama no resahana eto. I Abrahama moa izay lazaina hoe rain'ny mpino. Inona zavatra tiana asongadina eto? Ny saina ho fahamarinan'i Abrahama ny finoany. Inona no hevitry le hoe ny saina eto? Alohan'ny hamalitsika an'izay aloha zany dia zao, io finoany Abrahama io ne tsy tanteraka io. Tsy tanteraka io. Ny zavatra nataon'i Abrahama nanelingelina n'izany finoana izany. Izany hoe ny finoan'ny zanak'olombelona mihitsy no tsy tanteraka. Kanefa ny saina ho fahamarinany izany. Ny dikan'izany dia zao, le hoe ny saina eto dia hoe natao ho marina izy, na koa hoe raisina ho marina izy i Abrahama zany. Ny dikan'izay zany dia zao hoe tsy marina i Abrahama, tsy marina ny olona, fa natao ho marina izy noho ny finoana. Ary raha ny marina zany hoe ty hoe finoany ty dia ny finoan'i Kristy mihitsy izy io e. Zany hoe noho ny fandraisan'ny mpanota anankiray an'i Kristy, dia le finoan'i Kristy zany no omena an'le olona mba ahafahana manaiky azy tahaka ny hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ka le hoe hevitry ny hoe fahamarinana omena zany dia zao, tsy marina kanefa atao marina. Tsy marina kanefa isaina ho marina. Tsy marina fa amarinina. Amarinina. Amarinina no ny finoany an'i Kristy ny solo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka ny azahoan'ny olona famonjena zany dia ny finoana izay hanamarinana azy eo anatrehan'Andriamanitra. Aiza ho aiza ny toeran'ny fankatoavana amin'izany. Ny toeran'ny fankatoavana amin'izany dia zao, ny finoana dia mitarika fankatoavana. Na tsy tonga lafatra ary zany fankatoavan'ny olombelona izany, izay hoe tsy namonjena antsika tamin'ny alalan'ny fankatoavana, tsy misy ho voavonjy ny olona na dia iray raha fankatoavana no resahana. Kanefa le finoana kosa dia mitarika ny olona anankiray ho amin'ny fankatoavana. Vokatry ny finoana ny fankatoavana.
zay tsy ampy ao anatin'ny fankatoavana dia fenoy ny fahasoavan'i Kristy. Iny ilay tenin'ny tompony anao hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Ny fizarana fahatelo farany, ahoana no iorenan'ny teny fikasana amin'ny fanantenana ho antsika? Ny fanantenantsika olombelona dia miorina eo amin'ny teny fampanantenana omen'Andriamanitra. Miorina eo amin'ny teny fampanantenana. Be dehibe ireo teny fampanantenana ao anatin'ny Baiboly izay mahatonga antsika hivavaka, mahatonga antsika hanaraka an'Andriamanitra. Ary ny lehibe indrindra amin'ireny dia nanomezan'Andriamanitra ny zanany lahatokana, tahaka ny hoe Jona 4:9 izay ny maro tsy anjery zany fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao toy izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny fanantenantsika zany dia izao nanomezan'Andriamanitra an' Jesosy Kristy zanany lahatokana mba hamonjy antsika. Ka rehefa mino an'io zanany lahatokana io isika, mandray an'io Jesosy Kristy io ho mpamonjy ny fiainantsika manokana isika, dia izao ho azontsika ny fiainana mandrakizay. Ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amiko sy aminao zany dia ny finoana. Ny finoanan'io Jesosy Kristy atompo io teny fikasana lehibe zany, ary misy ihany koa teny fikasana maro samihafa izay antona ny fanantenantsika ao amin'ny soratra masina. Ny amaranantsika n'izay resaka rehetrarehetra izay dia izao. Ravitiana zany dia izao hoe ny fomba tokana ahazahoan'ny mpanota ny fahamarinana dia amin'ny alalan'ny finoana. Nambaran'ny lesona mazava tsara zany, afaka entin'ny mpanota eo amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana ny famendrehan'i Kristy. Ary dia isain'ny tompo ho an'ilay mpanota ny fankatoavan'ny zanany lahy. Ekena hisolo ny tsy fahombiazan'ny olona ny fahamarinan'i Kristy, ary raisin'Andriamanitra sy avelany heloka ary amarininy ilay fanahy bebaka sy mino ka toy ireny olona marina ireny ny fitondrany azy. Zany no ambaran'ny lesontsika. Mampahery zany ary fanantenana lehibe ho antsika izany. Hoy ny fehezanteny farany ao anatin'ny lesona, ao anatin'ny famotinana, natao amin'ny fanekena taloha, natao amin'ny fanekena vaovao, dia Jesosy Kristy no nandony trosa notakian'ny lalàna mba hahafahantsika mijoro ho marina eo imason'Andriamanitra. Izay ilay fanamarinana izay. Andriamanitra ne hitahantsika sy ampahery antsika, hamelona indray ny fanantenantsika, koa dia andeha hivavaka isika, hisaotra n'Andriamanitra noho ny fitiavany antsika noho ny amin'i Jesosy Kristy, ary hanolorantsika ny tenantsika koa miaraka amin'izany. Hivavaka isika. Rainy masina tsara indrindra izay an-danitra misaotra anao be dehibe izahay noho ny amin'ilay Jesosy Kristy tompo izay nomenao mba hisolo anay, nandatsaka ny rano mba hahazahoana ny famonjena. Misaotra tompo, ampio izahay mba ho velona mandrakariva ao anatinay izany fitiavan'i Kristy izany, koa ankehitriny dia manolotra ny fiainanay manontolo ho anao izahay. Raiso izay tompo, havaozy ny toetra mampanahy anay mba ho mendrika an'izany rahasoan'i Jesosy Kristy izany. Omeo anay ny fananao masina mba hahafahanay mijoro amin'ny mahazanaka ao anay, ary mba ho tanteraka tokoa ny famonjena anay noho ny amin'ilay fahamarinan'i Kristy izay ekenay ho mpamonjy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Ankehitriny dia hiroso isika amin'ny fanangonana ny fanatitry ny sekoly sabata ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra izany. Ka naiza naiza toerana misy anao amin'ny finoana sy ny fitiavanao an'Andriamanitra, entry azonao atao mba ho fampandrosoana izany asan'Andriamanitra izany. Hanatanteraka ny fanangonana ny fanatitra isika.
saotra an'andriamanitra isika no ny fitahiny atsika ary ho voninahitr'andriamanitra ihany koa ny fahalala-tanana izay naseho atsika tsiraray avy. Ataovy mahatsapa isika hoe ny tenantsika aloha ny voatolotra dia manaraka an'izay ny vola makarena any amintsika. Ndeha ary isika hivavaka ho amin'izany fanatitry ny sekoly sabata izany. Misaotranao izay iray eo no ny fitahinao anay ary ankehitriny izay dia mitondra ny vola makarena mba ho fanohanana ny asanao manerana n'izao tontolo izao. Da io amin'ny alalan'ny fahasoavanao izany mba havita be tompo. Ary miaraka amin'izany ihany koa dia raiso izahay mba ho fanatitra velona noho ny amin'ny fahasoavanao dia mba ho ankasitranao ny fanoloran-tena ny tsiraray avy. Ampitomboy ao anatinay ihany koa ny fitiavana manome ho anao ary fitiavana manome ho an'ny mpiarabelona ihany koa. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anonana izany vavaka izany. Amen. Zay izany no fandarantsika tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao be dia be niaraka tamin'ny fandaram-potoana rehetra teto dia samy ho tahin'Andriamanitra. Filomatompoko. Mbola fifaliana mandrakariva ary mpifanantenana malala indray no fampiarabanantsika any atokantrano any amin'izao sabata maraina izao. Mbola ao anatin'ilay acronyme mandrakariva isika mitondra lohateny hoe celebrations ny hoentina amintsika amin'ity sabata maraina ity. Ampatsahivina mandrakariva fa ireo lalàna ny fahasalamana no miantoka ny fatakarantsika, ny fahazavan-tsainantsika hatakarina indrindra ny zava-panahy izay tena ilaintsika amin'izao andro farana izao. Fizarana voalohany amin'ilay zana-doha hevitra mahakasika ny sakafo no hoentina amintsika indray amin'ity maraina ity. Ny celebration izany dia ampatsahivina fa hoe ankalazaina ary mendrika ny ankalazaina avokoa ireo lalàna 20 moa izy izany nampiana ireo famelabelarana hafa tao anatin'ny fandarana izay sesesiny rahantsika teto ka mendrika ny ankalazana izany mba ho tena ho fiainantsika mandrakariva. Andeha jerentsika vetivetika ary ny fizarana voalohany mahakasika ny sakafo ny vatantsika. Ny zavatra hitantsika amin'izao fiainana indrindra amin'izao andro farana izao ny fomba fanaon'ny ankamaroan'ny fianakaviana sy ny olona dia ny mankalaza vaninandro naterahana, ny anniversaire ozy isitsika, ny fanambadiana, ny taom-baovao sy ny fety samihafa amin'ny alalan'ny fihinanam-be. Ny tiana mba ho ampatsahivina antsika, ampisaintsaina antsika ny amin'ireo sakafo mahavela izay ho antsika no tsy tokony ireo ve no tokony ankalazana sy anandratana fisaorana mandrakariva. Isika olombelona dia noharian'Andriamanitra ampahendrena mazava ho azy miaraka amin'ireo tova ao anatintsika ao nohariany mba hisy firindrana avokoa ny zavatra rehetra ao anatin'ny vatantsika ao. Ny sakafo voalanjalanja moa izany tsara indrindra dia mitondra ireo hery singa rehetra izay ilaina mba hiasana sy hitombony izany vatana izay noharian'Andriamanitra tao anatin'ny firindrana izany. Ary ny tsy fampian'ireo singa izay ilain'ny vatana amin'ireo sakafo izay hoantsika dia mahatonga aretina ary hitany manam-pahaizana sy ny fanadihadiana dia ny 700 ny aretina izay mahazo antsika dia avy amin'ny sakafo hoantsika miditra amin'ny vavantsika io. Ary misy moa ilay fitenenana hoe io vavantsika io no mandavaka fasana ho antsika ho antenantsika ihany, mampalahelo izany. Ny sakafo izay tafahoatra ihany koa dia tiana tsindriana eto dia mampitombo tafahoatra ihany koa ny lanja zavatra iainantsika ankehitriny izany. Ny tsara fantatritsika ihany koa ny vitamine, tsy hoe tsara izy ireo, tsara. Fa raha vao mihoatra koa izy ireo sy ny karazana mineraly dia mahatonga fanapoizinana ny vatantsika. Ny sakafo izay hanintsika tsara avy hanin'ny olona rehetra dia mampiseho taratra
ny fomba mampanaotsika tsara iavy sy ireo sakafo ihany koa zay hita misy eo amin'ny firenena misy azy ho antsika eto Tananarivo moa dia tsy indrina manokana fa dia manana tombontsoa amindreo zava-maniry voankazo legioma zay mahafinaritra tokoa hitantsika eny an-tsena eny tsy manana tombontsoa amin'izany anefa ireo olona zay mipetraka ohatra any amin'ny pôle nord zay tsy mahita fa tsy la glace presque mandritra mandavataona ary tsy mihinana afa-tsy amin'ny nofotrondro zay moa zava-misy ohatrehany ka arak'izay moa zany dia ny sakafo sy ny zavatra hoantsika zany dia mampiseho ny taratra mampanaotsika sy ny toerana zay hipetrahantsika hivelomantsika amin'ny tranga toerana zay isian'ny karazana sakafo maro safidianana dia ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry dia azahoana tombontsoa be lavitra efa niresahana ombenombeny teto ary tiana foana ny manatitrantsitra sy mamerimberina satria tena ilayntsika zany amin'ny isaitsika ty toto ny fahotana ty dia indraindray matetika mibetsaka ny fanadinoana ary ny famerimberemana ny zavatra resahana dia lasa mahatonga ho tonga fiainantsika zany na hoe fiovana eo amin'ny fitondran-tena ka zay zany ny avatra amin'ity maraina ity dia ampatsiahivintsika mba hifototra amin'ny zava-maniry sy ny legioma ny sakafontsika fa amin'ny fotoana manaraka indray no ho velabelarintsika ny avatra manaraka voninahitra an'Andriamanitra rerany amen.